بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتنما نتني أرعابا وانسكريتا بناركا انتفايتا لافتا إتي أر بناركا زان Emission Ramadan أمني تتونا valam folo sy roa arivo ity. Manaraka zany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano amin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany tsy misy ankanavaka ary ihany koa ireo rehetra izay nanaraka ny solidalany mandra-patongavany andro faly. Rahalahy sy anabavy anaty finoana Islam, mbola ao anatiny izany volana Ramadan isika ary iray amin'ireo fahendrena finosiny volana Ramadan no resadresantsika amin'ity androany ity. Volana Ramadan dia anisan'ny volana anankiray izay mampitambatra ny mpino Islam ary mampifankatia ireo mpino Islam ary ihany koa ampisehoany ireo mpino Islam fa ao anatin'ny firalahiana tanteraka izy ireo amin'ny alalan'ireo asa maro samihafa izay tanteran'izy ireo mandritra an'izany volana Ramadan zany. Ka izay indrindra no resadresantsika amin'ity androany ity ny resaka firalahiana izay misy eo amin'ireo mpino Islam ary indrindra zany dia hitasotra ary tazana eo amin'ny fiainan'izy ireo mandritra an'izany volana Ramadan izany. Fa maninona ary no resadresana izany resaka firalahiana izany? Inona no antony? Moa ve misy ireo andinimasina na ireo petrabolina napetraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mandidy an'ireo mpino Islam mba hifankatia, mba hifampitondra toy ny mpiralahy? Ny valiny dia eny ary mampirisika tsy misy atakandro izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam mba hifampijerevana ireo mpino Islam sy hifampitsinjovan'izy ireo ary hifankatiavan'izy ireo ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Teny Allah subhanahu wa ta'ala niteny izy manao hoe innamal mu'minuna ikhwa. Tena marina fa ireo mpino Islam dia mpiralahy. Na inona karazana izay misy eo amin'ny mpino Islam anankiray, na ohatra olona anankiray Komoriana, na ihany koa Indiana, na Arabo, na inona ny karazana hoe foko izay misy azy, dia tadidio tsara fa ny mpino Islam dia tokana ary mpiralahy izy ireo na inona karazana sy ny foko ary voninahitra izay misy ny namany. Ary fantaro ihany koa fa tany am-piandohanany ireo mpino Islam nanamarina an'izany ary nanapirofo amin'izany satria rehefa mifindramonina tao Madina i mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nampitambatra ireo olona izay tsy mifankahazo. Nisy foko anankiroa antsoina hoe foko Aus sy foko Khazraj izay niady nandritra ny 70 taona mahery tsy mifankahazo izy ireo, fa rehefa tonga mpaminany sallallahu alaihi wasallam no ny finoana Islam ndray no nampitambatra sy nampifankatia an'izany foko anankiroa izay mpifahavalo teo aloha izany. Vokatra ninona? Nampitambariny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny mpaminany izany amin'ny alalan'ilay antsoina hoe al-ukhuwa na ny firalahiana. Hanka na dia nisy aza olona tsy manan-katao tonga tao amin'ny atrehany iray olona mahantra satria nisy tantara nandalo tany amin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Misy mahantra anankiray tonga teo anatrehan'ny mpaminany ka niteny izy ry mpaminany amin'ity androany ity dia tsy misy volana, tsy misy toerana atoriako no sady tsy misy sakafo hoaniko zaho amin'ity androany ity. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ireo mpanaradiana azy hoe izy aminareo ampiatrano an'ity olona ity amin'ity androany ity no sady ampisakafo azy amin'ny alina. Dia nisy olona anankiray nanangatanana. Izany olona nanangatanana zany izy no mahantra indrindra tamin'ireo sahaba tamin'io vanim-potoana io ka noentin'ilay vahiny tany an-trano ary niresany izany vadiny izany dia niteny vadiny tsy misy sakafo ao afa-tsy sakafo anankiray izay ampy ho an'ny zanantsika ihany. Dia niteneny niny lehilahy iny hoe apatory ny zanakantsika ary eto izany sakafo kely izany eto eo ary rehefa eo ampinanina atsika dia vonoy ny jiro. Rehefa maty ny jiro dia mody ohatrany mihinana atsika fa velao ilay sakafo hoaniny izany vahiny izany. Rehefa nanao an'izany ireo mpivady anankiroa dia tapitra ny sakafon'izy ireo, voky ilay vahiny fa izy mivady kosa dia tsy ny sakafo, vokatra ny hoe sakafo kely ihany no tavela tao amin'izy ireo ka tsy ampy ihinanan'izy ireo. Ka rehefa tonga ny maraina
tonga i mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary tonga ireo olona teo akaiky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam de teny izy manao hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia faly amin'ireo mpivady anakiroa zay nakany zany karazana hoe vahiny teto omaly zany ary tonga i Jibril alayhi salam niaraka tamin'ny andidimasina ny teny manao hoe walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul khasirun. Tenenni Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andinimasina io ary reo olona izay hoe tompo tanàna ary tompony izany hoe finoana izany nakaty reo olona izay nifindramonina teo aminy efa na dia tsy mahita zavatra aza atolotra ho an'ireo olona izay tonga mifindramonina ao aminy izy dia nakaty zany olona mpifindramonina zany nioatra ny tenany ireo olona zay tao amin'ny tanàna zany tao Madina zany nakatia an'ireo mpifindramonina nioatra ny tenany tamin'izany fotoana zany na dia tsy misy teo ampelantanana fa niezaka izy ilay zay tokony mba hanjarany nomenany zany raha lany zany rehefa tonga tao aminy. Zany no firahalaina, fifankatiavana, fifampitsintsovana ary firaisan-kina nisy tamin'ireo mpino islamo tamin'izany vanim-potoana izany. Ary mbola manamarika ihany koa tantara mahakasika ny Abdurrahman ibn Auf sy Sa'd ibn Rabi'. Rehefa findramonina izy ireo tao Madina dia mpaminany sallallahu alaihi wasallam naninna niezaka nizara ny olona tsiroroa. Io Abu Bakr miaraka amin'ny ranona zany hoe mifindраmonina miaraka amin'ny tompo-tanàna anankiray. Io Omar ibn Khattab mifindраmonina miaraka amin'ny tompo-tanàna anankiray. Ary Uthman ibn Affan mifindраmonina miaraka amin'ny tompo-tanàna anankiray. Ka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anisany mifindраmonina ka nomeny mpaminany sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Rabi'. Rehefa tonga tao izy rehefa niraisiny zany Sa'd ibn Rabi' zany i Abdurrahman ibn Auf dia inona zavatra zay niteneniny izany Sa'd ibn Rabi' zany. Niteny izy tamin'ny Abdurrahman ibn Auf manao hoe o ry rahalako zao izy dia manana trano anakiroa ka ray amin'ireo trano reo atolotro ho anao ary hosoratako ho anao ary zao izy manambady 4 ka jereo zay tianao amin'ireo vadiko 4 reo dia omeko toalaka izany ary ho lasa ho vadinao noho ny firahalaina feno tamin'izany lehilahy zany. Dia rehefa niteny an'izany Sa'd ibn Rabi' dia nitsika Abdurrahman ibn Auf fantany fa mankatia ny mpifindраmonina tokoa izany tompo-tanàna izany saingy kosa izany lehilahy antsoina hoe Abdurrahman ibn Auf zany dia tsy olona mpanararoatra dia niteny izy tamin'ny rahalany manao hoe shukran barakallahu fika wa fi ahlika dullani ala suq. Niteny Abdurrahman ibn Auf manao hoe eny misaotra anao zao ary ekany Allah subhanahu wa ta'ala mba hanampy sy hampivoatra ny harenanao ary hampisy fahasoavana amin'ny fianakavianao fa kosa za miangavanao atoroy ay aiza ny bazarina ny tsena ary atoroy ay inona zavatra zay mety ataoko mba hatonga n'izany asa fivarotana zay ataoko any an-tsena zany mba handroso satria fantantsika fa ireo olona tao Makka dia malaza amin'ny resaka fivarotana fa ny tao Madina kosa dia malaza amin'ny resaka fambolena. Zany no karazany tantara fankatiavana amin'izao fotoana zao moa ve misy olona mahafoy tranony ho an'ny rahalany moa ve misy olona mahafoy ny ankohonany omenany an'izany namany zany mino za fa sarotra amintsika zany. Ka iny tantara napetraka tantaran'ireo sahaba tsy hoe tantara mba hoe fampatoriana ny zaza na angano tiana tantaraina fa kosa fakana lesona amin'ny fankatiavana eo amin'izany mpino islam izany. Tadidio tsara fa ny firahalaina dia misy ambaratonga anankitelo. Voalohany ary farany ambony amin'izany ambaratonga izany dia ny fitiavanao ny namanao mihoatra ny tenanao. Tahaka ny nataony iza tahaka ny nataony Sa'd ibn Rabi' ny tiany ny namany mihoatra ny tenany indraindray aza manadiny ny tenany mihitsy izy noho ny fangatany doa sy ny fanaovany asa mba hanasoavana ny rahalany. Tahaka ny nandalo tamin'ny ghazwat Uhud rehefa nisy olona anankitelo zay hoe tratra naratra tamin'ny ady izy ireo. Rehefa naratra izy ireo dia niantso ny ray tamin'izy ireo aiza ny rano. Rehefa tonga ny olona andeha miazy rano
dia nisy ray naratra koa nyteny aiza ny rano dia niteny le ray voalohany nangataka hoe omeo an'izany raha lako zany so dia izy mba mangetaeta mihoatra ny tenako dia lasa le mpanome rano na dia tamin'ny faharoa ary rehefa tonga teo tamin'ny faharoa dia nisy ray fahatelo niteny aiza ny rano dia niteny any le ray faharoa hoe andana vereno any amin'ny namako izay hoe niantso vetivety teo so dia izy mangetaeta mihoatra ny tenako dia lasa izy nandeha amin'le ray fahatelo dia le ray fahatelo indray niteny manao hoe avereno any amin'ny voalohany fa izy no nangataka voalohany ary izy no tena mangetaeta matoa izy nangataka voalohany ka rehefa miverina tany amin'ny voalohany le mpitondra rano tratra nefa maty ilay olona voalohany nangataka niverina tamin'ny faharoa izy efa maty ihany koa ilay faharoa ary niverina fahatelo dia efa maty ihany koa ilay fahatelo zany hoe ny fitiavan'izy ireo ny naman'izy ireo hoe avelao zao maty ny etaeta avelao zao maty amin'ny ty androany ty fa ny raha lako kosa mbola tiako mihoatra ny vatatenako zany no ambaratonga ny firalahiana ambony indrindra amin'ny finoana islamo ary ambaratonga faharoa amin'izany resaka firalahiana zany dia ny fitiavanao ny namanao mitovy amin'ny tenanao satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadisy manao hoe la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tsy hopiny velively anareo raha ohatra ka tsy mankatia ny namany tahaka ny tiavany an'izany tenany izany ka ho antsika ambaratonga faharoa ihany koa takina amintsika izany hoe fitiavanao ny namanao tahaka ny tenanao ary ambaratonga fahatelo zay hoe farany ambany indrindra amin'izany resaka firalahiana zany dia aokanao mba tsy hanana lompo ary manoloana ny rahalanao aokanao adio tanteraka ny fonao manoloana ny rahalanao zany no ambaratonga farafahambany raha tsy vitanao mankatia ny namanao mihoatra ny tenanao ary tsy vitanao mankatia ny rahalanao mitovy amin'ny tenanao mba farafaharatsy ny takin'ny finoana islamo aminao ny mba tsy hanananao lompo na ihany koa fialonana na eritreridratsy na fankahalana ny namanao aokanao mba adio fo misy tantara izay efa mahazatra antsika fantatsika zany tantara zany tamin'ny vanimpotoana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa niara-peraperaka tamin'ireo sahaba izy dia niteny manao yadkhulu alaykum al'ana rajulun min ahli aljanna hoe hiditra eo anatrenareo ankehitriny lehilahy anankiray zay hoe anisan'ireo olon'ny paradisa dia niditra lehilahy iny apitsony iny dia mbola niteneny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hiditra aminareo olona anankiray zay hoe olon'ny paradisa dia mbola iny lehilahy zay niditra omaliny ihany no niditra androany mbola afaka apitsony iny dia mbola niteny mpaminany mbola hoe ho avy aminareo eo ny olona anankiray zay isan'ireo olon'ny paradisa dia mbola lehilahy iny ihany intelo mpaminany niteny hiditra eo anatrenareo olon'ny paradisa dia mbola lehilahy anankiray iny ihany no niditra teo gaga i Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu hoe iza ty lehilahy ty zay nahazo karazany hoe vaovao mahafaly tamin'ny mpaminany mbola fahavelony teto ambony tany efa nahazo an'izany vaovao mahafaly zany dia niezaka izany Abdullah ibn Omar mba hipetraka hitoetra ao amin'izany lehilahy zany mandritra ny 3 andro nefa rehefa hitany nanaramaso an'izany lehilahy zany ny asa zay ataony dia hitany tsy dia misy loatra ny asa lehibe zay hoe ataon'izany lehilahy zany dia farany izy nametra-pantahina tamin'ny lehilahy hoe tapitra ao izy ny 3 andro niezaka zao nijery ny asa zay nataonao nefa tsy misy hitako hoe asa tena mivaingana zay ataonao fa mba atoroy aho hoe natonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nanome vaovao mafaly mahakasika anao dia niteny zany lehilahy zany hoe zao izy tsy dia misy loatra ireo asa zay ataoko fa kosa mialohan'ny atory zao isan'ny alina mialohan'ny atory dia zao miteny amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala zao dia atory ary zay olona nanao ratsy tamiko na hoe nandro nanimba ny voninaitro na nanompa ny haja mamboninnaitro na nangalatra tamiko na nanambaka ahy na nanao tsindry azo lena tamiko dia zao izy dia mamela an'izany olona izany satria dia atory zao tsy fantatro na ho faty na mbola ho velona rahampitso zay no asa hitako hoe nety nampiavaka ahy ka natonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandefa izany vaovao mahafaly zany tsapany Abdullah ibn Omar fa zany tokoa ilay asa mendrika ary asa lehibe zay hoe farafahakeliny amin'izany iman zany dia tsy mba hanananao lolompo na resaka hoe alahelo amin'ny namanao fa madio tanteraka ny fonao manoloana n'ireo rahalanao tadio ihany koa raha lasana vavy ato anatin'ny finoana islam fa ny rahalanao dia mananjo aminao ary izany zony rahalanao aminao zany dia miisa 9 ataontsika malakilaky zao satria ny fotoana tsy ampy
ny anisan'ny hoe zo na ihany koa ny droit ny raha alanao manoloananao dia miisa anakenina. voalohany tena mpaminany sallallahu alaihi wasallam iza laqitahu fasallim alayhi, rehefa mahitanao zany olona zany dia aokanao iarahaba azy na mamaly le fiarabany. Zany rehefa ny olona anankiray raha alanao mpino islam na fantatrao na tsy fantatrao dia tokony ho arabainao, na rehefa miarahaba zany olona zany dia tokony ho valinao. Zay no zony voalohany. Faharoa, wa idha ta'aka fa ajibu, raha ohatra ka miantsonao izy amin'ny invitation maro samihafa na amresaka sakafo zany na amresaka hoe examen na amresaka soutenance maro samihafa ka niangavy anao ny invité anao amin'ny zavatra anankiray dia anisan'ny zona azy aminao ny famalinao zany invitation zany. Ary manaraka an'izany wa idha stansaha ka fansaha, raha ohatra ka mila karazana conseil na hevitra na sosikevitra aminao dia torohevitra izany raha alanao zany fa anisan'ny zony aminao. Wa idha atisa fa hamida Allah fa shammitu, ary rehefa nihevina na nitsivena zany namanao zany ka niteny alhamdulillah dia anao anjaranao miteny azy manao yarhamuka Allah, satria zany zony raha alanao aminao. Ary manaraka an'izany wa idha marida fa undu, rehefa marary zany raha alanao zany dia aoka anao mba andeha hamangy azy, ary rehefa maty izy zony azy farany fahenina hoe rehefa maty izy dia zony aminao ny hanateranao azy any ampasana ary mba hanovanao zany doa ho azy aorina. Ireo zo enina ho an'ireo olona pra tiampavarana raha lasana vavy anatin'ny finoana islam. Izao volana Ramadan zao, volana zay fampitsijovan'ireo mpino islam, volana izay fankatiavan'ireo mpino islam, volana zay itambaran'ireo mpino islam, anisan'ny occasion lehibe mba haneontsika an'izany firalaina zany. Ary zay no antony lehibe no niresadresantsika zany firalaina tamin'ity androany ty. Zay ngamba ny fandarantsika tamin'ity androany ty. Isorako rano naraka an'izany hatrany mpiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Isorona ihany koa ny teknisianina mampita mivantany fandarana ho antsika rehetra. Itena kosa dia manome ny fotoana ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.